Nuizi uasi ni salvacharei. Nuizi uasi ni salvacharei.
Alleluia! Tena n'Andriamanitra tokoa ny voninahitra. Fahameravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony tenako tonga soa ianao amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Eto ny Andriamanitra ao eto izy satria izy avy teo fa raha misy olona telo vory amin'ny anarany dia eo afovoany izy. Nefa maro be tsika manaraka an'izao live izao fa mino ahako maro ihany koa ianao mety hoe ianao rery mety hoe eo amin'lohan'ny telefônina fa maro nareo ny eo an-trano manaraka an'izao live izao dia efa eo fanatrehan'Andriamanitra eo Jesosy. Mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra vady fa afaka nivelatra indray amin'ny asa fanompona androany na miana sehatra indray nareo vady mankasitraka indrindra tompoko ho tahin'Andriamanitra manokana ane nareo. Ary etona koa amin'izao fotoana manomboka izao dia mba miangavy ianao hoe hijoro amin'ny bangy ianao hiparitazy an'izao live izao amin'ny alalan'ny hiparitanao an'izao live izao dia misy kasika ho an'ny olona, mety hanova fiainan'ny olona, misy any mety hoe manana olana ny olona fa amin'ny alalan'ny izao hiparitazenao live izao dia azo fahasoavana ihany kokoa izy eto androany satria misy anjara teny ho anasoanao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Dia manasanao tompoko mba hiparitazy an'izao live izao. Anomboka itsika amin'ny vavaka izay ataontsika eto ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, ho azy ny voninahitra mandrakizay. Alohan'ny zavatra rehetra hivavahantsika dia hamaky ny ten'Andriamanitra aloha isika izay hitantsika ao amin'ny Matteo 7:20 dia raisina indray eo amin'ny 9:20. Rehefa hitantsika dia ho vakitsika za ten'Andriamanitra izany. Matteo 7:20 azafady tompoko Matteo 7:20 dia raisitsika indray amin'ny 9:20. Fa naiza hiangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Alleluia! Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra eto Jesosy tsika. Eto izy na inona hozy izy angatahantsika amin'ny anarany dia ho azontsika izany satria eto izy eto fanatrehany ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fanatrehany eto izany fa tena sarobidy indrindra zany. Tsy voavidintsika vola ny presansan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy voavidintsika arena zany presansan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika satria rehefa tsy eo fanatrehana dia zava-poana zavatra rehetra ataontsika, tsy mitsinona izay zavatra rehetra ataontsika rehefa tsy eo Andriamanitra. Fa teto izy dia tena manambara fa naiza hozy izy embona rona telo mivory amin'ny anarana dia eo afovoany izy. Ary izay zavatra rehetra angatahantsika dia ho azontsika izany. Fa ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra rehefa vita ny fisaorantsika dia angataka fanatrehan'ny tompontsika mba tena hiasa mahery vaika tanteraka amintsika, ameno antsika tanteraka izany fanatrehany izay mampiresansa anazy eo amin'ny fanatrehany eto izany amintsika izay mivory any amin'ny toerana izay misy antsika any aby ary tsika tena tsy tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra. Maro ny zavatra nataontsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia angataka ihany kokoa tsika famelana aminazy ary ihany kokoa omentsika anazy ny sehatra hiasany malalaka mba ho ataony ny asa tsara indrindra amin'ny fiainantsika, mba ho afahantsika ary ihany koa mba ho kasihantsika ho alamina izay mila ho alamina amin'ny fiainantsika. Mitenena ianao anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa izaho hivavaka ho anao ihany kokoa, asandrato hivavaka ao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy mankasitraka anao izay midera sy mamefy voninahitra ny anaranao. Voninahitra ho anao rery ihany Jehovah Andriamanitra fa eto fanatrehanao dia misaotra n'izany fanatrehanao izany satria ianao teneny naiza ingona roa na telo vory amin'ny anaranao dia eto afovoany ianao. Mino izay tompo fa mihoatra roso telo izay manaraka izao fotoam-bavaka izao dia soranay izany fanatrehanao izany ary amin'izao fotoana izao dala dia mangataka fanatrehanao izay hiasa mahery vaika amin'ny atsiraray avy eto an'io satria izay ihany koa ny tenao hoe na inona hozy izy anao angatahanay amin'ny anaranao dia ho azonay izany.
satria rehefa misy roso telo mifanaika dia afaka mangataka zavatra amin'ny anaranao ka eto izay dia mangataka mifanatrehanao mba tena hoe ameno sy ikoriana tanteraka amin'ny olona tsiraray avy a za mifanatrehanao zany tena hiasa mahery tompo fenoy ny herinao ny tsiraray avy hitobaka tena hitobaka ikoriana eto ny ositra eo zany a mba ho fitahiana ho an'ny hafa izay tsiraray avy a ary ihany kokoa mba hiasa ho an'ny fanjakanao izay tsiraray avy oka tompo tena fananao mihitsy nitarika anay tsiraray avy ary Jehovah Andriamanitra fantatra efa tena tsy mendrika zahay manaiky izay tena manaiky tanteraka izay Jesosy afa diso eo anatrehanao maro ny zavatra vitanay teo anoloanay ka tsy araka ny sitraponao na fomba fiteninay zany ny fisainanay zany ny toe-ponay tompo ny nalehan'ny tongotray ny zavatra ndraisy ny tananay tsy araka ny sitraponao ianao reny any Jesosy any parfait ka mangataka famindrapo feno aminao zay amin'izao fotoana izao diovy amin'ilay raha sabidinao zay oka le rahanao ikoriana tanteraka nadio anay tsiraray avy eto androany Jesosy anadio ny fonay sainay sy fananay ny tenanay satria te hita ny voninahitra ao zay eny Jesosy amin'izao fotoana izao mangataka ny fanahy masinao mangataka ny fanatrehanao mangataka ny fahasoavanao tena hitoetra tanteraka aminay amin'izao fotoana izao fa atolotray ny tenanay dada mandrosoa ianao amin'izao fotoana izao ataovy ny asanao tsara indrindra Jehovah Andriamanitra ataovy ny asanao lehibe indrindra amin'ny zanakao tsiraray avy eto afao zanakao tompo ka sio zanakao amin'izao fotoana izao alamizy zay mila lama amin'ny fiainana zanakao sitrany zay mila sitranina tompo mesay ianao Jehovah Andriamanitra oka tena hisokatra ny fahasoavana hirotsaka ho an'ny zanakao tsiraray avy oka ny voninahitra ao isao eto androany apahitao ny voninahitra ao zay tsiraray avy eto androany tompo averinay aminao voninahitra mandrakizay Jehovah Andriamanitra raiso ny toerana mampanjakanao eto amin'ity toerana ity raiso ny toerana mampe voninahitra anao raiso ny toerana Jehovah Andriamanitra mampiady mahery anao amin'izao fotoana izao mba hisiny ny voninahitra ho an'ny zanakao tsiraray avy hisiny ny fandresena mezinezina ho an'ny zanakao tsiraray avy voninahitra ho anao rery any sotra raha eo alleluia amen eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tena tiako ianao anararoatra mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra datsika rehetra iaraka hisaotra ny tompo hoe misaotra Jesosy fa eto ny fanatrehanao misaotra Jesosy fa eto ny fanatrehanao ary azoko antoka mihitsy ny fa tsy alamaina mihitsy ny andro any satria eto ny fanatrehanao amangy anao manokana ny tompo hikasika ny fonao izy hikasika ny fiainanao Andriamanitra Jesus eto ny fanatrehana eto ny voninahana eto Jesús eto Jesús Paquizão e tu aleluia sopra Jesus mreita tuana tiku ni fana iku Eita tua
satria fantatra efa eto ianao misaotra fahamarinonao ny teninao jesosy manao hoe naiza naiza iambolona androna telo amin'ny anary eo afolo misaotra fa manatriketo ianao jesosy misaotra fa maroletoko ny teninao Andriamanitra manao hoe eo amin'ny fitoerana rena zay ampatsiarovako ny anarako eo no anatonako anao eo ko no hitahiko anao misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao rena izany androany sapanay ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao asa anaty ny feonao ataontsika mbola ino Alleluia, mifalia ianao fa eto ny tomponao efa voavelany eloko efa andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao amin'ity herinandro vaovao ity, amin'ity andro anio, amin'ity alatsinainy vaovao ity fiatombohan'ny herinandro dia mifalia sahady ianao fa azo fahatsarana ianao androany manomboka amin'izao alina izao dia tena hoe hita fity ianao ary ny mandritry ny fotoana rehetrarehetra mandrapatonga ny amin'ny alahady ka andraisanao ny herinandro manaraka indray dia tena fahatsarana mahafahatsarana ny fiainanao izay manaraka izao fotoam-bavaka izao. Indraindray manko tsika misy hoe tena hoe nieritreretintsika hoe mandeha fotsiny amin'izao izany nazahoantsika an'izao alatsinainy izao. Tsy nandeha fotsiny tamin'izao ny nazahoantsika an'ity herinandro ity fa teo ny tanàn'Andriamanitra ny asana ny tamin'ny herinandro teo aloha, teo ny tanàn'Andriamanitra ny karakaratsika, teo ny fahasoavany miaraka tamintsika, nanome famatsiny izy, nanome hery izy nahafahantsika ny asa, nanome fahasalamana izy nahafahantsika ny asa ka mendrika isaorana izy
mendrika ho de raina izy de rehefa misaotra tsika mahay misaotra an'Andriamanitra de Andriamanitra indray mameno antsika izy indray no mitahantsika anatin'ny herinandro vaovao de tena mendrika izy isaorantsika tamin'ny navitahantsika niny herinandro lasina ka natratrara antsika ny ty alatsinainy vaovao ity indray natratrara antsika ny ty alatsinainy ala ity de isaorantsika izy ary any kokoa de apetrakintsika feno ampelantanan'Andriamanitra indray ny herinandro tena ny herinandro ny maniditra ny hoe la ny talata alarobia la kamisy ny zoma ny sabotsy mandrapatonga ny alahady de tena apetrakintsika feno ampelantanany mba tena fahasoavana ho amin'ny fahasoavana tranany no amen'ny fiainantsika de manasa ny ravavo Aurelia hitondra ny zavavaka izany tompoko menanao sehatra mbola faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahaka izao no mena antsika isanao mbola ahafahantsika mametraka ny herinandro ty feno ampelantanany ary ankasitrahako manokana amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay manome sehatra amin'ny asa fanompona ary indrindra mipitarika laivany amin'ny fahafahana mandray anjara anatin'ny fotoam-bavaka anio fakitsika avy hatrany ny ten'Andriamanitra izay ao anatin'ny Jeremia 7:30 mivaky toy izao hoe ansoy aho de ho valiko ianao ary asehoko zava-lehibe zavatra saro-patarina zay tsy fantatrao amen zany teny zany de tena hoe lehibe tokoa ary tsara raha entsika taritana ny herinandro ity satria manoloana ny zavatra mety ho lalovantsika de maro ny décision tokony ho raisina maro fanapa-kevitra tokony ho raisitsika ary maro ny lalana tokony hoe izorantsika ihany koa anefa des fois tsy takatra ny saintsika hoe tsara sa tsy tsara na hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na tsy ka azaotsika andao hiantso anazy mba hitrantsehatra manokana mba izy no anazava ny saintsika anokatra masompanantsika afatsika atakatra ny zavatra rehetra zay miandratsika mandritra ny herinandro ity de sandrato ary ny feonao indray mbola mankasitraka anao zay ny amin'ny fahatsahanao misaotra anao ny amin'ny tombosoa tahaka izao zay mbola ahafahanay hoe mametraka feno ampelantananao ny herinandronay eny misaotra tombo satria raha natratra ny herinandro avao ity zay de no mbola ny fahatsaranao no mbola famindraponao no mbola fitiavanao amin'ny fiainanay ena de tsy mendrika azy an'izay de mbola nomenao fahafahana miaina ary mandinika ny zavatra ataonay mba ahafanay miverina aminao ka mandeha anatin'ny planina zay sitrakao misaotra tombo satria anatin'ny maro de misafidinao zay mbola atratra an'izao herinandro vao zao indray misaotra ny amin'ny zavatra sahady efa ho tanterahanao amin'ny fiainanay mandritra ny herinandro ity ary misaotra ny amin'ny zavatra tsy ho tanteraka ihany koa satria fantatray fa ianao manao ny zavatra amin'ny fotoana ny rehefa manao ianao de manao an'izy tsara avy koa apetraka feno ampelantananao ny dianay ny asanay ny fianaranay ny tokantranonay ny zava-didy aman'andraikitra ny zavatra zay tokony ataonay mandritra ny herinandro ity ok ianao data ny alolalana azavela mandeha zay raha tsy ianao mandeha anoloananay azavela mandeha zay raha tsy ianao no manolalana ary mampiseho anay ny sens caché ny zavatra rehetrarehetra raha toka misy fanapa-kevitra mila raisina raha toka misy décision mila hoe jorona de ok ianao mihitsy ny tompony hanoro hevitra ary ok ianao mihitsy no afafantatra ny zavatra mety miseho ao ambadika ao mba hahafahanay hoe aminatin'ny fahazavantsaina anatin'ny fahatakarana anapa-kevitra ary iroso ary ijoro anatin'ny sehatra zay nampandefasanao anay eny data apetraka feno ampelantananao ihany koa ny tontolo andronay manomboka amin'ity talata ka hatramin'ny alahady mba tena ok ianao misy ny ampirariny zavatra rehetra ozy ny tenao ny tena apetrao tanan Jehova ny asanao de ataony alavorary zany de nonay data fa tena hiasa ianao ary de tena tsisy sakatsakana ina varavarana ny 5 de sokatra amin'ny fiainanay ina mety plana alefa ny fahavalo hoe amelezanay mandritra ny herinandro ity de ho asa maty ny levina tsy ambina tsy anapahefana amin'ny fiainanay satria ianao le Jehova no ampinganay ianao le fiarovana avanay ianao le fantolampy zoronay makasitraka anao sahady data ny amin'izany fahatsaranao zany makasitraka sahady ny amin'ny famindrapona zay ho ampiatrainao amin'ny fiainanay ary misaotra avy hatrany amin'ny fahatsarana zay ho avaozinao isa maraina amin'ny fiainanay mandritra ny herinandro ity de raha laza voninahitra de atolotra ianao reriany data tsara indrindra ianao alleluia amen. Manafat
vaovao mafaly tokoa zao ho anasy ho anao. Ilaza vaovao mafaly afatra ho anasy ho anao tokoa ako zay nampandrany iray ho anasy ho anao, anjara ho anasy ho anao. Tonga fotoana tena tsara indrindra antsika fampaherezana. Araka izany teny zany moa dia fampaherezana, mila ampaherezana zasy anao amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Misy fotoana antsika maro zavatra tena hoe mitambesatra amintsika, mahatonga antsika hoe tena hoe kivy indraindray na hoe andeha hiasa antsika indraindray dia tena hoe kamo tena hoe kivy indraindray antsika maheno resaka ireny sosofina ny Madagasikara hoe problema resaka vola, problema resaka aretina, dia tena tsy hitatsika zay atao fa tena indraindray tsika tena hoe mila miabandona mihitsy, tena hoe kivy tanteraka, tena hoe indraindray manipoka mihitsy. Nefa amin'Andriamanitra dia tsy izany fa manana solution manokana Andriamanitra ho anasy ho anao amin'ny alalan'ny teniny. Andriamanitra dia mampahery anasy ho anao foana fa tsy avelantsika zanany angozogozo, tsy avelantsika zanany ho firetaka amin'ny tany zany. Fa kosa hoe mila fotsiny tsika matoky ny teny izay lazainy, ny teny faminaniana amin'ity volana ity atao amin'ny fiangonana ho anasy ho anao zany teny zany, fa tsy ho amin'ny fiangonana satria fiangonana dia zasy anao. Misy ny bâtiment hoe trano natao fivavahana, fa zasy anao mihitsy ilay fiangonana tian'Andriamanitra omena zany teny fampaherezana izay nampiteneny tamin'ny alalan'ny vavam-panompony izany. Volana fatokiana, volana fatokiana ho anasy ho anao ty volana ity dia mila matoky amin'ny ten'Andriamanitra izay ambarany eto zasy anao. Matoky ianao fa Jehovah Andriamanitra ao dia mitondra famaliana ho anasy ho anao amin'ny ady rehetra izay hatrehako sy hatrehanao. Misy teny ato amin'ny Isaia 5:3-7 hoe zasy anao le izay manana tanana miraviravy, manana hoe lohalika malemilemy, dia atanjahan'Andriamanitra zasy anao androany amin'ny alalan'ny teny. Satria izy tena miteny mampaniraka ny mpanompony izy, ny teny hoe lazao amin'izay reraka-po izy hoe mahereza aza matahotra. 5:7 Andriamanitra miteny hoe mahereza matoky aza matahotra fa momba anao ako izy. Ny tanana tazona ny tananao ankavanan'ilay feno hery, tanan'Andriamanitra ilay malaza feno hery ankavanana ny fahitazomany anasy anao. Dia tsy tokony hoe hoketrakintsika sy anao ny amin'ny ady izay lalovana, fa tokony hatoky an'izany ten'Andriamanitra zany. Ino izy izy ny Andriamanitsika dia efa mitondra famaliana, dia famalian'Andriamanitra eno izy izy eno izy tokoa no avy ka hamonjy anareo, hamonjy anasy anao zany lazay izany. Zasy anao zany vonjeny anatin'ny ady izay lalovantsika zany. Inona ny ady mety mampitahotra anao amin'izao fotoana izao? Inona ny olana izay lalovanao amin'izao fotoana izao? Inona zavatra hoe mety mareraka amin'ny fonao, mety mampiahiahy anao, mety mampatahotra anao, mety mampangozogozo anao, tena hoe mety nieritreretina tena ketraka tena Jesosy tena ketraka tanteraka. Inona zany zavatra mampananao zany? Tadio fa eto izy androany amaly, eto izy androany anala izay tahitaponao, anavitra anasy anao izy, amonjy anasy anao izy eto androany ny amin'izay zavatra rehetrarehetra situation lalovantsika. Amin'ity volana ity dia volana fatokiana, fa mila matoky fa hoe indro izy ho avy amaly, amonjy. Ny tena zany izy indro izy avy amonjy sy amaly, fa aza matahotra izaho sy anao. Oka zasy anao tsy hatahotra fa atoky amin'ny teniny fotsiny, atoky an'izay zavatra rehetra nolazainy. Tohizako ny ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Isaia 4:1-5. Teny mafalo izy fampinonana ny zanaky n'Israely, zasy anao zany zanaky n'Israely zany. Ampinono izy ampinono ny oloko hoy Andriamanitra reo. Andriamanitra zasy anao zany. Mila miono zasy anao androany mila miono zasy anao fa efa vita ny adytsika. Toy izy ao amin'ny 5 mitorio izy teny somafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy. Ny teny aminao androany fa efa vita ny adinao, efa niraisin'Andriamanitra io adinao io ady izay natrehanao, izay makivy anao sy maketraka anao, efa niraisin'Andriamanitra io, efa eo am-pelantanana io. Izy nefa miadiko sy ny adinao, ampandresanao izy, fa minoy anao dia matoky anao.
tsy vitan'izany fotsiny ny aditsika nefa vita fa sady efa voavela ozy izy ny helokitsika aleloia voavela ny heloka izao sy ianao aza manamely tena tsontsika na inona ny hoe zavatra nataontsika hoe mety natongany hoe situation lalovantsika miasatra mety tsika araka ny teny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny omaly dia hoe tsika ozy izy indraindray hoe monomonina ny amin'ny zavatra ady atrehantsika monomonina ny amin'ny asa monomonina ny amin'ny zavatra rehetra ohatro izao fa tadidio fa efa vita an'Andriamanitra zany ady zany fa kositsika mila hoe matoky anazy efa voavela ny helokontsika anatin'izany fimonomononana zany fa mila tsika tena matoky an'Andriamanitra ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehova ozy izy hovalo ny fahotana rehetra nataony aleloia zasy ianao zay nandray indro avy eny ny amin'ny zavatra rehetra zay hoe ny ady natrehantsika zany tena tsara ny Andriamanitsika tena tiantsika izy aza manamely tena ntsony isika fa efa voavelan'Andriamanitra ny helokontsika efa vita ny ady aloha tena hoe atorantsika eo an-tongotrany zany fa tsy tazomitsika ho atsika fa tsika koa indraindray mitazona ny ady ho atsika fa mentsika an' Jesosy le ady fa efa vitan'izany efa eo ampelantanan'izany ka mendrika izy tena hoe isaorantsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra indraindray konkoa tsika misy fotoana hoe misalasala hoe tena zany tokoa ve misalasala hoe Andriamanitra ve dia tena hoe mahavita an'izany tokoa Andriamanitra ve dia tena hoe afaka manangana ana akoatr'izany indraindray kely ny hery ao anatintsika ihany kokoa mahatonga antsika hoe tsy mahavita an'izany rehetrarehetra zany fa minoa ianao fa Andriamanitra dia afaka manome hery anao afaka mampijoro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mila anao mangetaheta ihany kokoa nefany anatin'izany rehetrarehetra zany zay ny fampaherezana fohifohy zay netiko anaso anao za koa tsina ny laparezina anatin'izany ten'Andriamanitra izany dia tahin'Andriamanitra manokana ne ianao Andriamanitra ne tena amangy anao manokana anananao fatokinan'Andriamanitra dia mbola hitohy vavaka ihany amin'izao fotoana izao hitondra bavaka anao mba Andriamanitra mihitsy ame hery anao tena hoe ampitobaka hery vaovao anatinao mba tena hideborda mihitsy ianao mampatonga anao atanjaka mampatonga anao tena hoe tafajoro inona situation misy dia hijoro anatin'izany ten'Andriamanitra zany efa vitan'Andriamanitra ny ady efa voavela ny heloka efa nandray avo eny teo anatrehan'Andriamanitra izasy ianao efa izy ny momba antsika dia tsy mila matahotra ntsony sika efa izy no mijoro amin'ny aditsika efa izy mijoro any amin'ny fiainantsika dia hivavaka ho anao fa alohan'ny hivavahana ho anao dia maka ny ten'Andriamanitra aloha tsika zay hitantsika eo amin'ny Luka toko 2:9 ka hatramin'ny 7:10 zay manao hoe aroa izao aminareo mangatà dia omena ianareo mitadiava dia ahita ianareo dondony dia ovahana ianareo fa izay rehetra mangataka no mahazo ary izay mitady no mahita ary izay mandondona no vahana fa iza moa aminareo izay ray rangatany zana mofo no hanome azy vato ary rangatany azandrano no hanome azy menarana hosolony azandrano ary rangatany atody no hanome azy maimoka koa raha ianareo na dia ratsy aza malala ame zavatsoa ho any zanakareo tsy mainka va ny ray zay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy amena zany anjarako sy anjaranao amin'izao fotoana izao dia hivavaka angataka amin'Andriamanitra raiko angataka amin'Andriamanitra raiko sy rainao raitsika mba tena izy mihitsy hanome hery ho anaso anao mba izy mihitsy hambotsaka n'ilay fanahy masina tena hideborda ao anatinao mba hatonga anao ho vehivavy mahery sy ho lehilahy mahery asandrato fotsiny tananao amin'izao fotoana izao fa za hivavaka ao anao fa Andriamanitra hame hery anao oka anao anandatra ny tananao amin'izao fotoana izao fa hivavaka ao anao aleloia eto fanatrehanao tompo raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao tompo makasitraka anao ny amin'ny fotoana mamy saby toy izao Jehovah Andriamanitra afahako mijoro ambanga mivavaka ho any zanakao eto androany ianao mahita dada ny ao anatin'ny fony zanakao tsiraray aby mangetaheta izy ireo fa te hijoro anatin'ny tenao mangetaheta izy ireo fa te hijoro amin'ny fatokinanao kanefa tompo indraindray kely ny hery
indraindray Jehovah-Andriamanitra eo fanahina, indraindray Jehovah-Andriamanitra eo any fisalasalana. Dada amin'izao fotoana izao dia mivavaka ho any zanakao tsirairay avy. Ianao mahita ny tanana izay misandratra eto anatrehanao amin'izao fotoana izao. Fenoiny herinao ny zanakao tsirairay avy eto. Aoka ilay ositra fanamasinao hikoriana amin'ny zanakao tsirairay avy dada. Ataovy mitobaka tompo ny hery ao anatin'ny zanakao tsirairay avy mba hahatonga an'izy ireo hijoro, mba ho vehivavy mahery, ho lehilahy mahery. Asa hitsofoka anatin'ny ady ary atoky tompo fa efa vitanao ny ady, efa voavelanao ny heloka. Dada fenoiny herinao ny zanakao tsirairay avy eto androany. Dada milanao ny zanakao eto androany, jereo ny fony zanakao tsirairay avy. Mangetaeta dada, mangetaeta hery. Kaoka izany hery izany dada. Irotsaka amin'izao fotoana izao, raitsy ny hery ho anao amin'izao fotoana izao. Raitsy ny hery ho anao amin'izao fotoana izao, fa mandrotsaka hery ho anao Jehovah-Andriamanitra ao amin'izao fotoana izao. Tsy hamelanao irery izy. Eto ny fanatrehana amin'izao fotoana izao. Eto ny fanatrehana amin'izao fotoana izao. Oka amin'izao fotoana izao raisinao zany hery zany, azo atoherinao ny herin'Andriamanitra fa raiso zany amin'izao fotoana izao, fa mameno anao izy. Aleluia. Misaotra anao tompo, misaotra ny fanatrehanao. Aleluia. Makasitraka dada. Makasitraka ny amin'ezy omenao ny zanakao tsirairay avy eto androany. Aleluia. Aleluia. Misaotra raha eo. Makasitraka anao zay dada. Voninahitra ho anao rery ihany dada. Voninahitra ho anao dada, fa mahery zanakao amin'izao fotoana izao. Mihika zanakao amin'izao fotoana izao fa feno hery izy. Mitobaka ny hery efa menao anazy amin'izao fotoana izao. Afaka mihika zanakao amin'izao fotoana izao fa vehivavy mahery izy. Afaka mihika zanakao amin'izao fotoana izao fa lehilahy mahery izy. Masa mijoro amin'ny fatokina ny tenao. Masa mijoro eo anoloanao izy amin'izao fotoana izao, tsy amin'ny fisalasalana, tsy amin'ny fahakiviana intsony, fa tena hoe miazona ny teninao tanteraka amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Dada, raha kofy amin'ny raha sarobidinao zany hery, efa azo zanakao zany. Asivy tombo-kase amin'ny raha sarobidinao, mba tsisy maso fahavalo ahita zany. Natana fahavalo angalatra intsony tompo, fa tena voatahiry tanteraka ao anatin'ny zanakao tsirairay avy izay efa nandray an'izany amin'izao fotoana izao. Dia hijoro hatrany hatrany izy, hijoro hatrany hatrany izy. Miaraka amin'ny fahasoavanao, miaraka amin'ny fatokina be, miaraka amin'ny finoana lehibe, miaraka amin'ny hery lehibe, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Makasitraka raha eo voninahitra ho anao rery ihany. Aleluia. Amen. Aleluia. Zay tompoka ny fotoana androany a. Mino aho fa tena fenoan'Andriamanitra ianao teo a. Mino aho fa tena tanjaka zasy ianao, lehilahy mahery sy vehivavy mahery zasy ianao a. Masa mijoro amin'ny fatokinan'Andriamanitra araka ny teny faminaniana izay nampitenen'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe fatokina, vola fatokina. Dia mila matoky tsika ny hoe mpanompon'Andriamanitra, ambasadôrin'Andriamanitra reny a, irahany etỳ antany a, solombavan'Andriamanitra reny a, solomason'Andriamanitra, solotsofon'Andriamanitra. Dia mila tsika, mila nasy anao a matoky anazy, satria izy ireo a no mosesy ny iran'Andriamanitra ho atao fiangonana. Dia mila matoky an'izay teneny hoe vola fatokina. Dia mila matoky ny tenin'Andriamanitra izay mena teto ihany koa hoe fa vita ny aditsika. Dia marana fotoana isika amin'izao fotoana izao a, dia hivavaka ho an'ny alina, fa misy indraindray mbola miasa, misy ihany koa hoe mbola hoe andeha hivoaka, mila mandeha hivoaka, misy hoe tena hoe mbola any an-dalana any a. Dia hivavaka tsika ny any alina ihany koa hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony tamintsika teto androany a. Dia manasa andravavy Aurelia hitondra mivavaka atsika anatin'izany a vavaka izany. Dia menanao ny sehatra tompo. Aleluia. Dia araka izany fampidirana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra izany dia andaontsika hiara hivavaka amin'ity androany ity. Mahaiza misaotra satria rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao dia efa varavarana misokatra izany, ahafahana miasa malalaka ary mihoatra lavitra ny mety eritreretinao eo amin'ny fiainanao. Asandrato ny feonao. Iray mbola mankasitraka anao hatrany izahay ny amin'ny fotoana tahaka izao izay mbola nomenao anay, mbola ahafahanay nifankazatra taminao, mbola nahafahanay natakatra ny secret, mbola ahafahanay ihany koa nandray teny fampaherezana, fampiononana, fampianarana izay ahafahana bagage entinay hijoroanay amin'ny fiainanay iray manontolo. Mankasitraka tompo a, satria ianao le dada izay mahay mikarakara, izay tsy mamelanay irery, mahafantatra ny zavatra lalovanay ka mitady fahafahana mba ahafahanay hifaly, ahafahanay hirava, ahafahanay hijorona atao fanantenana sy ny fiadanana miaraka aminao. Misaotra tsy manadino anay ianao. Mankasitraka ihany koa ny amin'ity fotoam-bavaka androany ity inonay fa nanina zavatra mety lazaina androany dia tsy voalazalaza ho azy, fa ianao tokoa hiasa ary ianao tokoa no hanatanteraka an'izany amin'ny fiainanay.
mankasitraka ny amin'ny zavatra ho tanterahanao sady ary mankasitraka ny amin'ny zavatra ho asoronao zay tsy mety amin'ny fiainanay mankasitraka ny amin'ny fahatokiana zay ampitomboanao mankasitraka ny amin'ny finoana zay ampitomboanao satria fantatra efa rehefa matoky anay ianao dia mifeno ny zavatra afaka ataonao amin'ny fiainanay ary tsisy zavatra mahasakana an'izany mankasitraka tompo ary amin'izao fotoana izao dia mametraka ny tsy aly ty feno am-pelatananao zay a fantatra efa ianao ilay andriamanitra zay mahay miaro mahay miprotéger ny sakaizanao androany averiny am-pelatananao ty aly ty mba nina mety zavatra tataka ny fahavalo alefany amin'ny mandrisany tsy aly ty dia tsy ambina tsy anapahefana ny fiainanay ina zavatra mety ratsy mety hoe cauchemar zany mety hoe tsy fahatongavana soa matsara ny trano na fahavalo dia inonay fa tsy ambina tsy anapahefana ny tsara iavo zay mety miasa ny accident ampiasana dia efa ho lavinay zany amin'izao fotoana izao fa inonay fa ianao dia anome toromasomamy anay eny andry zay ka atory satria ianao le mpiandry anay ary ianao moa le mpiandry zay tsy rendremana zay tsy matory dia matoky tanteraka anao zay miah amin'ny fiainanay na maro aza na neny mbola ndalana eny a dia inonay fa tafiditra somatsara ny trano na maro aza na ny ampiasana dia inonay fa tsy tahaka ny herin'ny tamin'ny mahazatra na mitany asa fa dia hoe hery mahery vaika afany mamita mihoatra lavitra ny zavatra mety andrasana amin'izy ireo misy ohatra sy manana zay manandriamanitra tahaka anao zay afaka hitarainanay a zay afaka hijoroanay zay afaka antenainay na amin'ny fotoana mahory aza mankasitraka dada ny amin'ny fiarovanao misy ohatra na amin'ny anjelimasina zay efa alefanao sady tobo manodidina tsara ihary ary mankasitraka ny amin'ny rahanao zay efa arotsakao mba hiaro ny tsirairay aby mba ahafahanay tena hoe ho invisible masony vahavalo tera lanja voninahitra fanjakana ny aja rehetrarehetra ho averiny aminao re zany misy ohatra tompo amen Alleluia ary fotoana antsika marina ty fitombavaka itsika anona tsodrano amintsika manao hoe eny tokoa fa soavana somrapona naraka atsika amin'ny andro rehetra ianantsika dia toetra hatrany Jehova andro lavisika sianao amen aminao rery ihany eny tokoa fa soavana sy famindram-pona naraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra hatrany Jehova andro lava ao amen amen na samy tain'Andriamanitra daholo ary azadiny fotoana antsika manaraka rapitso amin'ny 10 ora sasany maraina ao amin'ny groupe SCU Unity ary rapitso ariva amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny page Facebook ety ihany tainy tompo daholo tsika